Ny tandindona sy ny tena izy. Ny tandindona sy ny tena izy. Izany indray no anasana antsika amin'izao maraina izao. Manasanao haharitra hatramin'ny farany. Tafahoana indray isika dia mpiara-midinika namana amin'ity voalohan'ny volana Desambra ity. Anisika volana vaovao indray izany isika dia miarahaba antsika rehetrarehetra indray. Tafahoana soa matsara, samy mbola velonaina noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'i Kristy, noho ny famindram-po no tsy nalandritra antsika ka dia pololotra ambavao ny fisaoran'Andriamanitra ary miarahaba antsika tsy maty fo amanaina. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Kehitriny ary dia hiaraka hivavaka isika raha andinika ity tenin'Andriamanitra ity. Rainay be fitiavanao, misotranao izay noho ny amin'izao maraina izao. Misotrany amin'ny fahatsaranao amin'ny fiainanay. Misotrany amin'ny fahasoavanao izay mbola matoy izao anay. Zinona moa izay toy ny kankana sy olotra ihany, tsy mendrika kanefa dia nomenao tombotsoa manokana mba andinika ny teninao. Tomoera ary tombo aty am-ponay, ka esorinao ny hevitra mampisaraka anay, tsy ahitanay ny tavanao. Ary tsaiko tombo ny fanenao masina, ampianatra anay, hitaritalana anay. Vavaka tonoana sakatana aminara Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina no anomboantsika hatrany hatrany ny fiarahana amin'izao maraina izao. Ny Korintianina voalohany etoko 10:1-20 izay manao hoe ary zany dia nanjo azy mba ho anatra, ary voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany farany izao tontolo izao. Aika izany reny tantara, reny toejary nitranga tany aloha rehetrarehetra lasa reny, dia nosoratana mba ho anatra ho antsika, anitsina ny diantsika izay miaina amin'izao farany izao tontolo izao. Androany dia andinika itsika hoe tandindona sy ny tena izy. Somary sarotsarotra ny dinika ny fanaovantsika amin'ny herinandro ity, kanefa mangataka ny fanay masin'Andriamanitra isika mba hanazava antsika. Fohy ny fotoana fa antsika miresaka kanefa azo antoka fa ny fanain'Andriamanitra dia hanazava izany. Ary mpiara-midinika namana, aty am-piandohana dia tsy azo ny mpandinika sy ny mpanazava ny Baiboly ataony manapa-kevitra araka izay tiany amin'izay tokony ho tandindona ao amin'ny Baiboly. Tsy azoko atao izany manao hoe ity tandindona, tiako misy tandindona, ty tena izy. Tsy azo sika atao manao an'izany na ny fomba anatanterahana tandindona izany aza. Fa izao tsy amaratelo. Ny Baiboly ihany no manome ny fepetra sy mitsepika momba fahatakarantsika ny hevitra io tandindona izay voasoratra ao anaty soratra masina. Tsy isika izany tsy mananjo anapakaraka izay tiantsika sy izay mety amintsika fa ny Baiboly ihany. Tahaka izany koa, ambaro amin'ny testamenta vaovao ireo dingana telo miavaka tsara amin'ny fahatanterahany tandindona anankiray. Raha misy tandindona zany, dia misy dingana telo ho amin'ny fahatanterahany. Ny voalohany dia tanteraka izy eo amin'ny fiainan'i Kristy. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia tanteraka izy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ary fahatelo, tanteraka izy amin'ny andro farany. Zany hoe, ireo tandindona ao amin'ny Baiboly zany, sy ny tena izy, dia manampy antsika hatakatra izay voalazan'ny Baiboly sy ireo fahamarinana izay ampianaran'ny tenan'Andriamanitra mombany amin'ny Jesosy, ny famonjena ary ny fanantenana faran-tampony izay ananantsika. Averintsika ilay mandeha fa ireo tandindona sy ny tena izy ireo dia manampy antsika hatakatra ny amin'ny fahamarinana mampianaran'ny tenan'Andriamanitra momba an'i Jesosy, momba ny fiainana, ny famonjeny, ny fanantenana fiaran-tampony izay ananantsika ao amin'i Jesosy. Andihany ary mba andinika vetivety isika ny amin'reto tandindona reto ao amin'ny testamenta taloha dia ny tandindona inona moa? Ny tena ambara amin'ity hoe ny Israely, ny tantaran'ny bokin'ny Eksôdôsy, ny amin'ny fitoerana masina ity. Andeha moa jerevantsika hoe ohatra ny ahoana ny fantanterahana tandindona ireo ny eo amin'ny fiainantsika teo amin'ny Jesosy ary eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Andeha jerevantsika ary ny eo amin'ny resaka hoe Israely.
tanteraka be zany teo amin'i Jesosy. Andeo mijerefantsika ny voalazo amin'ny filazantsara Matthieu toko faharoa ka ny 10:10. Ny Israely 10:10. So ny voalaza teny amin'ny ara Jesosy. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'ny Herôda mba hatanteraka izay nampilazain'i Jehovah sy ny mpaminany hoe natsoko hiala tany Egipta ny zanako. Hitantsika tsara teto fa raha ny 10:10 dia nandosina nakany Egipta Josefa sy Maria rehefa nilazai ny anjely. Ary voalaza fa rehefa maty Herôda dia niala tany Egipta ndray. Tanteraka teo amin'i Jesosy zany fiainana zanak'Israely zany. Ary teo amin'ny fiainana fiangonana araka amin'ny bokin'ny Galatiana toko 1:5 dia zao ny fiangonan'Andriamanitra no Israelin'Andriamanitra. Tanteraka teo amin'ny fiainana fiangonana ny fiainan'ireo Israelita tamin'izany fotoana zany. Ary amin'ny Apokalipsy toko 7, Apokalipsy toko 7 ka ny 1:4 ka hatramin'ny 1:9 sy ny 1:10 dia mitantara fa amin'ny andro farany dia tanteraka teo amin'ny andro farany ireo foko 12 teo amin'ny zanak'Israely. Ary nareny isan'ny voaisy tombokase aho 4,400 no voaisy tombokase avy tamin'ny foko tamin'ny firenena zanak'Israely rehetra. Tanteraka ny Israely zany dia tanteraka ny mahatandindona azy teo amin'ny Jesosy, teo amin'ny fiangonana ary teo amin'ny andro farany. Eo amin'ny tantaran'ny Exodosy ndray. Mba tanteraka teo fiainana Jesosy ve ny tantaran'ny Exodosy. Andeo jerentsika ny voalazo amin'ny filazantsara Matthieu. Matthieu toko faharoa ka ny 10:7. Matthieu toko faharoa ka ny 10:7 sy manaraka. Ary rehefa maty Herôda, indro nisy anjelin'ny tompo nisy eo tamin'i Josefa tany Egipta tamin'ny nofo ka nanao hoe mifoaza ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny ka mankanesa any amin'ny tanin'ny Israely fa efa maty izay nitady ny ain'ny zazakely. Hitantsika teto tanteraka ny fialana tao Egipta tahaka ny fialana zanak'Israely tany Egipta tamin'ny andron'ny Exodosy. Dia eto ihany koa tanteraka teo amin'i Jesosy ny fialana ihany koa tao Egipta satria efa maty Herôda izay efa nifofo ny ain'i Kristy. Teo amin'ny fiainan'ny fiangonana dia tanteraka ihany koa zany. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko 1:7 dia ny fisarahana tamin'ny Egipta. Ary ao amin'ny Apokalipsy toko 4:10 dia tanteraka amin'ny andro farany ihany koa ilay hoe ny tantaran'ny Exodosy niala tao Egipta. Dia zao ny voalaza Apokalipsy toko 4:10 ka ny 1:4 dia zao ny fanambarana manao hoe ary narefy eo iray tokoa avy tany an-danitra nanao hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy mona anareo taminy ary mba tsisy azo anareo ny loza manjo azy. Nasaina niala eto Babilôna, nasaina miala ao amin'ny Egipta ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra. Ny amin'ny fitoerana masina indray, nisy tandrina amin'ny amin'ny fitoerana masina. Tanteraka teo amin'ny fiainan'i Jesosy koa ny amin'ny fitoerana masina. Le fitoerana masina moa dia hoe asemana fitoerana masina ho azy dia onona eo aminy aho. Dia tanteraka teo amin'i Jesosy zany amin'ny filazana ao amin'ny Jaona toko 1 4:4 fa Kristy mihitsy no ilay fitoerana masina. Kristy no ilay tempoly. Ary tanteraka teo amin'ny fiangonana ihany koa zany ka nilazana manao hoe ka tsy fantatrareo va fa tena nareo no tempoly ny fanahy masina. Ny fiangonana isika no tempolin'Andriamanitra. Ary amin'ny andro farany dia mbola tanteraka ihany koa zany ilay tempoly any an-danitra izay vantana ny voakan'Andriamanitra. Ary havana ary mpiara-midinika namana isany raha fieza zany dia zao iray ihany ny mpanoratra ny soratra masina, Andriamanitra. Tsy misy mifanipaka fa mifandrindra amin'ny ampahany isan-karazany ireo tandindona ireo. Tsy mifanohitra fa mifameno satria hitondra fanavaozana, hitondra famonjena ho ahy sy ho anao. Ireny tandindona ireny sy ny tena izy ary dia hitondra fanavotana, hitondra famonjena ho antsika tsirairay. Tanteraka teo amin'ny fiainan'i Jesosy, tanteraka amin'ny fiainan'ny fiangonana ary mbola tanteraka ho amin'ny andro farany izany. Azonao atao ny miantetra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra tsy misy mifanohitra satria ny tenin'Andriamanitra no fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalany tsirairay. Andriamanitra ne hitahy ianao indray ka ny tenin'Andriamanitra
zay nampianarantsika ny tandindona sy ny tena izy anie no hitarika sy anitsy ny lalantsika ahatongavantsika ny famonjena ao amin'ny Jesosy tompontsika. Andeha hivavaka isika maranantsika izao dinika izao. Andriamanitro, ao amin'ny Jesosy zanakao dia ny fanena ny tandindona sy ny tena izy. Ny alika sy ny tena izy ny fanena, tsy misy mifanipaka fa mba hitondra famonjena ho an'ny taranak'olombelona. Marina ny teninao Andriamanitra, azo ianteherana ny teninao ary azo iankinana ary mba tianay ho jiro sy mpitaridalana ny fiainanay amin'ity androany ity. Dia tantano izahay, aza mahafoina masaraka anay noho ny amin'ny anara Kristy nankatana izany vavaka izany. Amen.